avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propre. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you met be am now. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Taorian'ny famoahana ny didim-panjakana misy hena sy mpanavaozana handrasan'izay ho fampiaran'izany antsakany sy andavany. Lohalarana mitokony anaty izany ny fanjakana amin'ireo tetikasa samihafa tantirahana. Ny totaly 7 ireo olona nahitra ponja vonjamaika noho ny faneho-kevitra tao Toliara azy Vatomandry raha ny volana Aprily. Diso lalana ny fitondrana raha izany no hita nitondra fitoniana ho ny mpanao politika. Ankalazaina androany 7 Aprily ny andro maneran-tany ho an'ny hémophilie tsy mbola ahitana fanasitranana ny aretina treto saingy misy ny fitsaboana analefahana ny tarazo ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Tafiditra ho isan'ny faritra mena amin'ny fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena faha-efatra amin'ny faritra Bejoboka eo anelanela amin'ny Maheva-tanàna sy Andriba. Omaly nandamoka ny sakan-dalana nataon'ireo dahalo ka nisy ireo voatifitra. Maherin'ny 7 ireo olona namony ainy ary 100 n'ireo naratra vokatry ny daroka bomba nataon'ny Israelianina tao Bande de Gaza araka ny tatitry ny tompon'andraikitra Palestinianina ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoana ny fampalalam-baovaontsika eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongo vavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay anokafantsika ny fiarahana amin'ity ala ity taorian'ny famoahana ny didim-panjakana mesiana sy mpanavaozana handrasan'izay ho fampiaran'izany antsakany sy andavany amin'izao fotoana izao. Lohalarina mitokony anajo ny fitondram-panjakana amin'ireo tetikasa samihafa tanterahana fa manana ndraikitra goavana ihany koa mpiara-miombonantoka toy ny tahirim-bola iraisam-pirenena izay nitakiny amin'ny tany ity décret mesy ity. Honasaina no mitatra ny antsiprian'izay. Nasipantsina ny didim-panjakana Messier na ny mise en compatibilité des investissements avec l'environnement ary nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy omaly teny anosy. Zava-dehibe ny fametrahan'ireo fantsina ao anatin'ny didim-panjakana io no ilay teo aloha efa tany amin'ny 20 taona lasa tany ka tsy mifanaraka amin'ny teo-java-misy na eto an-toerana na eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Mahavelom-bolony rehetra raha ny voarakitra ao anatin'izany fa ny fanontaniana mipetraka teny hoe ho voaja ve izany anaraka sy ankatoy izany ve ny fitondram-panjakana izay isan'ny angadina ananana izao fanavaozana izao. Miay ihany mpanara-baovao mametra-panontaniana ihany koa ny firaisamonim-pirenena. Fa ny fanontaniana lehibe mipetraka foana dia mahakasika ny enti-manana satria raha ohatra hoe anao évaluation environnementale stratégique zany ianao mila fotoana zany ary mila enti-manana goavana izay tsy mbola ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana aloha raha ny fijerinay azy amin'izao fotoana izao fa tokony ampidirina. Io foana ny takinay hoe tokony ampiakarina ny arifenitry ny ministera ny tontolo iainany kanefa tsy tanteraka hita maso zany ary amin'ny teti-bola mpanjakana. Aotra faingo 9 isan-jato no teti-bola ny ministera. Ohatrany sondrotra kely izy fa tsy dia mahakaiza akory fa raha izay moa mieritreritra mihitsy tokony atao vice primature mihitsy ary ny ministera ny environnement mpiarana an'ilay izy keo. Sika mantsy tsisy adefitra raha anao lalàna fa ny fampiarana ny lalàna akoatran'ny hoe mety hisy kolokolo koa miaraka aminy izay mbola zavatra hafa izay zavatra izay. Ny momba ny autoroute zao ny étude d'impact environnemental le izy 320 km le izy 20 km ny eritreretra no tanterahana hatramin'ny faran'ny taona. Tokony nisy évaluation environnementale et sociale stratégique izy io ka raha tsy vita io 20 km io izay dia miangavy ho an'le 90 km manaraka tokony atompoka zao ny évaluation environnementale et sociale stratégique raha tena manaja ny famoahana ny didim-panjakana itsika. Ny fanjakana no tokony ho fitaratra amin'ny fanajana ity didim-panjakana Messier ity ary izy ireo no tokony ampiatra izany voalohany amin'ireo tetikasa mandeha ankehitriny sy kasaina ho atomboka tsy ho ela.
tsy ho toy ilay didim-pitondrana 724 aotraotra ray momba ny fanamboaran-dalana izay mitaky ihany koa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana fa ny fitondram-panjakana ihany no tsy nandrarany fampiarana sy ny fanajana izany mandrakandroany. Ifantohany maro amin'izao taorian'ny voan'ity décret Monsieur ity ilay tetikasa lalambe migodana Antananarivo Tomasina izay raha ny fantatra hatreto ny phase 1 no nahazo ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana nivoaka ny volana septambra 2022. Misy ny fahazahon-dalana fa io iarahany rehetra mahita io ny fiovan'ny lalak'izorany araka ny toe-java-misy eo am-panatanterahany orinasa ny fanamboarana ny fitarainan'ireo mponina voakasika noho ny tsy fisian'ny fanonerana ara-potoana sy ara-drariny sy ny sisa. Izao hiditra amin'ny phase faharoa ny tetikasa ary ny BADEA na ny Banque Arabe pour le développement économique en Afrique no voalaza fa amatsy vola mitetina 500 hatramin'ny 500 tapitrisa $. Ina no antoka androany fa anaja izay ho voarakitra ao anatin'ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy ny fanjakana malagasy amin'ity tetikasa ity fa tsy ho toy ny teo aloha. Eo ihany koa ny mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika amin'ny Madagasikara izay manana andraikitra amin'ny fanaraha-maso ny hoe nampiasaina amin'ny fomba manara-dalàna manaja ny tontolo iainana sy ny ara-tsosialy ve ny tetikasa na ny fotodrafitrasa vatsian'izy ireo vola. Ametraka ny hoe vita ny fanadihadiana ara-tontolo iainana sy ara-tsosialy azo ny fahazahon-dalana mifanaraka amin'izany vao mivoaka ny vola anatanterahana ny asa fa tsy ho toy ny tetikasa sasany teo aloha. Ity fanitsina sy famitana ary famohana ny didim-panjakana Monsieur ity izay isan'ny fepetra raha teo takiny ny tahirim-bola iraisam-pirenena isitrahana ilay facilité sur la résilience et la durabilité na ny FRD. Hosarotiny amin'izay fomba ampiasana ny volan'izay ve ny FMI ka hoentitra raha tsy voahaja ny fanjakana malagasy ity décret Monsieur ity. Andray fepetra mifanaraka amin'izay ve ho fiarovana ny tontolo iainana izay isan'ny matimatesan'izy ireo ny fiarovana sa ihany amin'ny famohana fanambarana toy ny tany aloha hoy ny mpanara-baovao. Isan'ny andrasana ihany koa ny hoako n'ity décret Monsieur nasipantsina ity amin'ireo tetikasa pitrandrana maro mahabe resaka ankehitriny toy ny tetikasa Bastoliara. Zay efa manana permis environnemental izay maharitra 5 taona dia mbola mitohy izany iny fahazahon-dalany iny fa misy ohatra efa tokony manao actualisation ana permis environnemental fanavozana ny étude d'impact environnemental ka reny orinasa reny reny tetikasa reny dia ny didim-panjakana Monsieur vaovao no tonga dia ampiarana amin'ireny tetikasa reny na fotodrafitrasa izay tanterahan'ny fanjakana na tsy miankina ary ny décret Monsieur vaovao no ampiarana ao amin'io mise à jour ny permis environnemental ny Bastoliara io raha mahafapo moa le izy dia misy permis environnemental vaovao raha mbola misy fantanina na fanazavana takina dia ho alefany ny Bastoliara reny angombavao ilaina reny. Andrasany mpanara-baovao ankehitriny hoe hosa andray fepetra entitra amin'ny sehatra tsy miankina sy mpampiasa vola tsy manaraka ny voalaza anatin'ity décret Monsieur ity ihany koa ve ny fitondram-panjakana malagasy sa izay sy ny fampiasam-bola no lehibe indrindra ka na mifanipaka amin'izay voarakitra ny décret Monsieur sy ireo lalàna velona samihafa aza dia ho tazany-potsiny. Ity décret Monsieur ity izay anovan'ny fomba fiasa isy fiantraikany tsara ho an'ny firenena raha samy manaja izany atsakany sy andaviny ireo voakasika rehetra. Mila fahazahon-dalana ara-tontolo iainana avokoa ny tetikasa sy fotodrafitrasa ataon'izay rehetra mampiasa vola na fitrandrahana io tetikasa momba ny fizahantany ny fanotofana tany ny fanorenana sekoly hôpitaly sy ny sisa. Araka ny adirin'ny fotodrafitrasa sy ny tetikasa ny departemanta miandraikitra ny fanomezana ny fahazahon-dalana kategoria ho an'ny tetikasa na fotodrafitrasa lehibe ka ny ONE na ny Office national pour l'environnement no manome ny fahazahon-dalana ara-tontolo iainana raha feno ny fiapetra. Kategoria B miantefa amin'ireo ministera voakasika ny fanomezana ny fahazahon-dalana ary ny tompona andraikitra ny fotony no mamoaka izany ho an'ny kategoria C. Ny antenaina tsy ho tompon-daka amin'ny famoahana lalàna fotsiny Madagasikara fa ho lohalarana ihany koa amin'ny fanajana izany isiny ny fampandrosoana lovain-jafy. Fa mitotaly 7 ireo olona nahiditra ponja vonjamaika noho ny faneho-kevitra Toliara azy vatomandry raha ny volana aprily manokana. Mandeha makany amin'ny lalana tsiza ny fitondrana raha ny fampitahorana sy ny famidirana ponja ny vahaolana hitan'izy ireo fa hamahana ny olana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana tamin'ity androan'ity Sarina Fitiavana. Samy nahiditra ponja vonjomaika avokoa ireo olona efatra voasambotra noho ny fihetsiketsehana fanoherana ny Bastoliara ny 9 aprily lasa teo sy ireo olona 3 voasambotra tamin'ny vatomandry noho ny hetsika fanoherana ny fametrahana samboady ho fanoherana an'ireo ben'ny tanàna tsy lanim-bahoaka araka ny vokatra vonjomaika nivoaka ny CENI nataon'izy ireo ny 12 aprily lasa teo.
taorian'ny fiakaran'ny fitsarana tamin'ity herinandro ity izany hoe olona misafito no nahiditra ponja vonjomaika no nentsika fanehoana hevitra raha tamin'ity volana aprily ity ny fahatrana sy ny fahasahiranana efa mampijaly ny isa-tokantrano mbola terena sy gajain'ny fanjakana tsy avela hetsika indray ny fahalalan'ny vahoaka maneho hevitra tsy vahaolana amin'ny filaminana sy ny fitantanana ny firenena nefa izany fampidirana ponja izany ho ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika efa tokony hoentina mpahendrena ny raha satria be loatra ny fiantsinany vahoaka be loatra ny fampitahorana ny vahoaka be loatra ny fanaovana tsindrasolena ho ana didijadona ny vahoaka amin'ny fanehoan-kevitra tsy moatra n'izay fanehoan-kevitra ny resaketo dia mazava ho azy amin'izany ny zava-misy eto izy moa zany ny tena poretiny zay le fanontaniana tsy maintsy jerena ny resaka fandriam-pahalena mampahalemana marina zany fa jerena koa ny resaka filaminana satria ny fijerena fisian'ny miaramila sy zandary PDP sy polisy eny an-danana zany dia tsy mandeha makany amin'ny filaminantsaina am-bahoaka tsy mandeha makany amin'ny fisian'ny demokrasia zay ny zava-marina fa matoa misy an'ireny fampitahoram-bahoaka ireny sy volazana aminy raha vao mihetsika eo nareo dia mipoaka indray le zavatra maditsoka nanipika ity mpanao politika ity fa tsy ason'ny firenena ny fanaovana raha-matahora sy didijadona noho ny tsy fitovik-hevitra politika tokony hanova fomba famindra sy anitsy ny fitantanana tsy mety ataony ny mpitondra ka hanome lanja ny fiainona ny fitarainany vahoaka sy hampanjaka ny demokrasia tena iveko fa tsy mety amin'ny gasy mihitsy zany fanerena amin'ny fanehoan-kevitra zany izay nge sisany ananany malagasy efa maty mahantra izy fa le maneho hevitra zany mba ataony lamody mba etsiketsehiny kanefa terena koa izany atao terena voamanta tokony samy anara-dalàna daholo tokony hitraka ny fitondram-panjakana ny filoham-pirenena mihitsy ny tokony hijery ny fomba fitanana fitantanana ny raharaham-pirenena mba handeha amin'ny tokony ho izy satria tsisy maratsy an'izany nge tsy zany mihitsy ny tsy ampandroso atsika fa iveriko fa ny fahatsapa-tenany mihitsy hoe andeotsika tokan'le vahoaka andeotsika hiara-mandroso andeotsika miarahona zay ny detavina tsy mbola misy moa zany fa dia miandritsika mivokatr''zao fa za dia mahatsapa mihitsy hoe mandeha makany amin'ny lalàna tsy izy ny firenentsika tsy voazao efa fomba fiadiny ity fitondrana rajoelona ity ny fanakanana sy ny fisamborana ary miafara amin'ny fampidirana ponja raha vao misy hetsika ataon'ny vahoaka manohitra ny fitondrana manaratsy endrika ny firenena sy mampiembotra ny demokrasia nefa ny fanotohina ny fahalalana maneho hevitra izay zovo faritry ny lalàna tokony hositrahan'ny tsirairay miemotra ny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara arak'izay fanadiadian'izay fa iresaka vaovao ny fandrosoana vetivetsika samy manana ny famaritany ny atao hoe fandrosoana ny isam-pirenena ny amin'ny Madagasikara rehefa misy fodo-drafitrasa vitsivitsy namboarina tamin'ny trosa dia izay nolazain'ny mpitondra fa hoe mandrosona dia vahoaka mahantra aza no notolorana azy amin'ny filohan'ny KMF Konoe izay nanamafy androany fa ny atsaran'ny kalitaom-piainan'olona no fototra hiangany zany fandrosoana izany fa nadediana entin'ny Tahiry Tojondrina manamboatra foto-drafitrasa vitsivitsy ny fitondram-panjakana dia ino no indraindraina fa Madagasikara tsy maintsy mandroso samy manana ny famaritany ny atao hoe fampandrosoana sy ny indicateur de développement na ny tondrom-pamantarana maneho ny fampandrosoana ny isam-pirenena hoy ny nambaran'ny Namiarson Norbert filoha national ny KMF Konoe ohatra hoe ny niveau de vie ny espérance de vie afaka ino zany misitraka ny tokony sitrahana afaka miantoka ny tokony antohany ohatra hoe raha tay-sakafo izy manana moyen fa misakafo tia mpianatra ny zanany izy manana moyen fa ny mampianatra ny zanany marary izy manana moyen afahany ohatra hoe tandeha déplacé izy hoany amin'ny faritra anankiray tiandeha avion afaka mandeha avion tiandeha raha vao tsy anatin'izay zany dia ataontsika hoe mahantra izay zay ngamba ny ataontsika tsotsotra fa ny arakaraka ny mpamatsy vola sy samy manana ny indicateur be da be ny amaritana ny atao hoe fampandrosoana fa ny hita maso aloha zany hoe satria tsika miresaka matetika hoe ny mandroso ange manana zay moyen zay anao dia zay mahatonga antsika miresaka vola satria matetika zay moyen zay vola no ahafahantsika misitraka azy amin'ny fianatry ny banky iraisam-pirenena sy ny firenena mandroso ny condition de vie na ny atsaran'ny toe-piainan'ny olona no amaritana hoe mandroso hoy ny fanazavana akoatry ny fananana arkarena fahobe tsara PIB isam-batan'olona efa mihoatra ny $500 isan'andro ny eto Madagasikara ny mifanohitra amin'izany ny zava-misy eto latsaky ny $3 rehefa voantoka tanteraka ny maha-olona tony hoe manana fidiram-bola mahavelona mahavita miantoka ny fiainany iray manontolo miaraka amin'ny fianarana sy ny fampananana asa mahafa-po tsy andoavam-bola sy azo antoka afaka miainan-kalalana sy mandry fahalemana ampy ny sakafo ary voantoka tanteraka ny fahasalamana raha marary izay no atao hoe miainga ny fototry ny fampandrosoana hoy ny fanazavana ny eto Madagasikara fototra venona atao mialoha
sa tonga de tafo. Donc amitsika zany tsy voatery hoe rehefa mamirapiratra daholo ny fotodrafitrasa rehetrarehetra eo dia ho tonga ianao avy any manoratoratra eo tsy ampy ilazana fa mandrositsika ny fananana fotodrafitrasa fotsiny fa misy anton-javatra be dia be manampy azy ile tenentsika teo hoe mety ho resaka fahalalana mety resaka fiainanao ny kolotsainao mety ny fahafahanao mamaly ny filanao zay ndray azadino a fa raha ianao malagasy io no ataontsika hoe manambola manana ny fahaizana ahafana mikirakira ny vola ianao nge afaka manao fotodrafitrasa ao anao ianao nge afaka mividy fiara ao anao maninona moa tsy fady antsika malagasy nge mifidy avion mety mahasamy manana ny avion na hélicoptère tsirairay nge ny isa tokantrano dikan'izay zany ny fahafahan'ilay tokantrano malagasy efa samy afa manana possibilité tsy voatery angataka hoe misy fanafody ahoana ny consultation sy re manana le possibilité donc le autonomie ilay fahafaha mpandrosoana ho an'ny nosy Maurice tsy ampitatsika eto fotsiny izay vahiny andrasany eto Madagasikara amin'ny fivorian'ny COI efa avy 20 eny mihoatra ny PIB an'ny Madagasikara ny arikarena fahobeny toy izay ihany koa i Comore izay nambara fa hosongonantsika eny taona lasa izay avy 3 eny mihoatra ny an'ny Madagasikara ny azy ireo vao miala any amin'ny toerana honenany izy ireo dia efa mahafantatra fa mahantra i Madagasikara ka natapotra olokona avokoa aza izay olalovan'ny vahiny ireo eto Antananarivo tsy mampiova ny fahafantarany ny fahantrany vahoaka malagasy izany. Toy n'ilay raharaha trafikana sokatra teny Anteroka ny taona 420. Mivoaka androany ny didim-pitsarana na sazy miatra 10 taona tranomaizina miampylamandy 80 tapitrisa ariary ny solom-bavambahoaka ny Soavinandriana miaraka amina olona iray hafa tratra mbodiobo nitondra sokatra nitsokosoko teny Anteroka. Ireo olona ambony na sazy miatra 7 taona hatranomaizina ary mandohonitra 2 lavitrisa ariary tsy ahivana sokatra misa 210 no sarina teny amin'izy ireo teny Anteroka distrika Nambodratrimo ny aliny 14 Desambra 2020 lasa teo. Fanohizantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity manana hatramin'ny taona 2020 ikarakarana ny fividianana ny mpitantana eo anivon'ny kooperativa mpitaterana eto Andrenivohitra ho ny filohany nanaovana fanadihadiana androany mialohany irosona amin'izay fividianan'izay tsy maintsy hovaina ka hifanaraka amin'ny lalàna ny statut sy ny fitsipika anatiny raha ny fanazavana ka eto Andriatsilavy no mitatra ny fanadihadiana. Samy manana ny filazany ireo mpikambana eo anivon'ny UCTU amin'izao fotoana. Ao ireo milaza fa tsy mety manao fividianana ny mpitantana izay efa lany mandana fotoam-piasana efa ho 3 taona izay. Ao ireo milaza fa hiaran'ny ramatahora amin'ny resaka fikarakarana ny tota-taratasy na lisansa raha vao mitaky hanaovana izany fividianana izany. Nitondra fanazavana mikasika izany ny filohan'ny CTU nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Voalohany indrindra mikasika ny fitantanana ny UCTU. Nisy ny tsy fanarahana ny fitsipika anaty nataony ny filoha izay nitondra tamin'izany fotoana izany dia nanapa-kevitra ny fivorimbe ny anolo ampiatra ny fitsipika anaty ka ny ao anatin'ny voalazan'ny fitsipika anaty dia hoe rehefa tsy amperinasa ny filoha dia ny filoha lefitra no mandray ny toeran'ny filoha mitantana ny fikambanana tapaky ny rehetra tao anatin'ny fivorimbe ny UCTU tamin'ny 3 mai fa ny tenako Rakotonirina Jean-Louis Emile no ho filoha hitantana ny UCTU mandra-pahatonga ny feptaona farany taona no resaka tamin'izay. Nanomboka teo zany dia izany no filohan'ny UCTU. Ny anao ny fividianana no nametrahana azy hoe ny filoha raha ny fanazavany ary manana 3 taona ahafahana manomana izany fividianana izany izy ireo. Mandritra izany no anomanana ny fividianana anovana ny statut sy ny fitsipika anatiny ifanaraka amin'ny lalàna. Mino rano fandroson'ny asa amin'izao fotoana izao satria tsy io fividianana io ihany no atao hoe asa fa ny fitantanana ny UCTU iray manontolo mihitsy. Mino fa tsy ho ela mialohan'ny volana août 2026 amin'ity taona-ty ihany dia tsy maintsy vita ny statut vaovao, tsy maintsy vita ny fitsipika anaty vaovao izay efa voanomana io ary tsy maintsy vita ihany koa ny fifidianana UCTU birao vaovao. Ny tenako dia tsy matahotra fifidianana satria mbola tsy nilaza hoe irotsako fidiana na tsy. Andrasana ny ampirindra sy ampilamina ireo samy mpitatitra mivondrona ao anivon'ny UCTU
manolonina izany rehetra izany. Ny fitateram-bahoaka izay manana ny lanjany lehibe ho an'ny mponina Antananarivo sy ny manodidina, raha milamina ny fomba fiasa sy ny fitantanana ny fitaterana, milamina ihany koa ny fivezivezena, na eo aza ny fotoana tsy maintsy olaniana, vokatry ny fitohanany ny fifamoivoizana. Tsy mbola ampyhatreto ny fanohanan'ireo voka-pikarohana izay tokony hitondra voka-tsomaro ho an'ny firenena. Ankoatr'izay, lesoko amin'ny fanatrarana ny fampandrosoana ihany koa ny fiainan'ireo tanora izay liana amin'ny taranja siantifika sy lafo ny fikarohana hoy ny teo anivo ny fikambanan'ireo mpampianatra pikaroka izay nitondra ny fanohan-kevitra izy ireo mahakasika izay tamin'ity andro an'ity. Daniela Minoasono mitatitra ny fanadidina. Ambany ary mianatra ny tany mpianatra misafidy sy liana amin'ny taranja siantifika eto Madagasikara amin'izao fotoana, hoy ny mpikambana anatin'ny Association des chercheurs enseignants na ny fikambanan'ny mpikaroka mpampianatra eto Madagasikara. Antozany fahasarotana sy ny tsy fahazoan'ireo ankizy ireo asa mifanaraka amin'ny lalam-piofanana mifandraika amin'izay taranja siantifika izay, raha ny fanazavana. Lesoka lehibe amin'izao fotoana izao ny fianana izany ankizy manao ny taranja siantifika izany any amin'ny lycée. Ka dia anisany anankiray izany hoe tiana ampifantarina mihitsy hoe rehefa makafy ny taranja siantifika tsika dia lasa tsikarokaroka ny toetsaitsy ny saitsika. Rehefa tsikarokaroka dia manontany manodidina antsika. Rehefa tia manontany tsika dia lasa mamorona ho azy. Ary io toetsaina io ny anisany anankiray tena hoe mampivoatra ary tena hoe mahalasa lavitra ny firenena lehibe amin'izao fotoana izao. Io toetsaina tsikarokaroka io. Ka izay mety hoe anisany anankiray tena hoe mahalatsaka, tena hoe latsa-danja ny filière scientifique zany eto Madagasikara noho izay tsy fahalalany ny ankizy izay toetsaina tsikarokaroka izay. Sapam-pikarohana miisa 7 amin'izao fotoana no ananantsika eto Madagasikara. Na io aza ny voka-pikarohana mivoaka amin'ireo sapam-pikarohana ireo, tsy mbola ampetreto ny fanohanana ireo voka-pikarohana, na io aza ireo asa maro samihafa efa vitan'ireo mpikaroka. Raha tsy hivana kely dia manana sapam-pikarohana 7 tsika eto Madagasikara. Io sapam-pikarohana io dia tena mizotra makany amin'ny hoe any amin'ny fikarohana mahakasika tontolo iainana, fanatsarana ny vokatra, fanatsarana ny fiampianan'ny olona amin'ny andavanandro mihitsy, ao ny fanaovana fanafody ohatra amin'ny alalan'ny ireo hazo manasitrana, ao ny fahitana ihany koa ny famoronana biogaz amin'ny alalan'ny fampahodana. Maro zany ny asa fikarohana eto Madagasikara. Fa izay indrindra no anisany anankiray nanaovana antsika hoe ampifoantsika rehetra ao anatiny izany hoe fampandrosoana firenena izany hoe toano ny fikarohana eto Madagasikara fa manana ny valim-pikarohana izahay mpikaroka. Notanterahana androany teny amin'ny lycée Apitatafika ny hetsika izay nataon'ireo mpikaroka mpampianatra, mivondrona anatin'ny ASUE ny Association des chercheurs enseignants, anatrarana ny tanjon'izy ireo any fampianarana ho an'ny fikarohana sy fampianarana amin'ny alalan'ny fikarohana na ilay antsoina hoe éducation pour et par la recherche. Isan'ny paikady anatrarana izany fihaonan'ireo mpinamana sy ireo mpiara-miasa ahafahana mifanakalo hevitra. Isendredove teo anaty doka fosika mbola maro ny fanadihadiana sy vaovao misongadana mbola hoentina aminao rehefa avy eo. Santionan'izay ny andro maneran-tany ho an'ny hémophilie areti-mandoza izay tsy mbola ahitana fanasitranana hatramin'ny androany. Eo ihany koa ny fanakana an-dalana nandamoka teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra izay nahitana dalo iray voatifitra nandritra ny fifandonana ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao no anarantsika ny antsiprian'izay. Vivez le plein d'énergie avec Bachayer. Disponible en 1 litre et 200 millilitres. Bachayer. Sarbidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja. Aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy. Manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao, ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao. Miaraka amin'ny hindrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana. Aza miasa saina fa ho karakarainay ianao. Antso iray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Hindrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola.
Chez Cosmos, 14 avril au 11 mai, prix cassé jusqu'à 35% sur certains produits. Des remises allant jusqu'à 1 400 000 arias. Cosmos, c'est électroménager, ameublement, audiovisuel, téléphonie, décoration, moto, tuk-tuk, outillage et plusieurs autres encore. Jusqu'à 1 400 000 arias de remises sur certains produits. 14 avril au 11 mai, chez Cosmos. Cosmos, votre partenaire de confiance. Vivez le plein d'énergie avec Bachayer. Disponible en 1 litre et 200 millilitres. Extra propre, extra propre. Tinarole vupsavuni, extra propre. Rakalte isnu tenambuni, extra propre. Ankwani sabombara, extra propre. Rambula sabuni yundu tenatara, extra propre. Enui. Nitimis vau, atul chawanau. Itili sabunu vengana, nifiasan tenga hengana. Muramana lalutu, rana salamba tunga demazutu. Sabun vanga ni umano tatara, tashreta tu demiala, tara kaltau, met beam now. Refamandem ne pisserie, iksa futtenenri. Refamandem ne pisserie, iksa futtenenri. Iksa yune sabun vanga na fuchi, yutena metem ni rafuchi. Iksa yan extra propra, dana tunde vidzo de zo, for you met beam now. Tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Ankalazaina androany 7 aprily ny andro maneran-tany ho an'ny hémophilie. Tsy mbola ahitana fanasitranana ny aretina treto saingy misy ny fitsaboana analefahana ny tarazon'ny mpitsabo nanaovana fanadiadiana. Mahafaty ny hémophilie ka ny tanana ny rehetra anao fitiliana isitrahana ny fitsaboana saza. Fanadiadiana mahakasika izay. Manodidina ny 700 isa eo amin'izao fotoana ireo olona voatily ho manana toe-tena hémophile eto Madagasikara. Nandalo teo anivon'ny Association pour le bien-être des hémophiles à Madagascar na ny ABEHM. Raha ny fanazavany mpitsabo toe-batana efatrany amboaka ary manaranaga avy amin'ny rakotoetra na ny gène ny hémophilie na ny fijininy indralava izay mitarika tsy fivainganandraha. Zany hoe izay olona voany zany dia ela be vao mivaingana ny raha satria ao anatin'ny vatany misy singa tsy ampy matao ampivainganan-draha. Misy karazana anankiroa ny hémophilie, ndray hoe hémophilie A, rehefa tsy ampy an'ilay singa fahavalo izay mampivainganan-draha. Ny hémophilie B rehefa tsy ampy an'ilay singa fahasivy izay mampivainganan-draha ao anatin'ny vatana. Matetika rehefa manomboka ny ahitana ny aretina dia rehefa ilay manomboka mianatra mandeha na mandady iny ny zaza, manomboka ny efainimbolana fa 7 volana ihany dia mora ohatrany hoe mangamangana reo avoadona dia mora mandeha raha ny orona, mora mandeha raha ny nify. Raha mianatra mandeha dia mivonto ny lohalika ary ny ahitana azy betsaka ihany koa dia rehefa mandritra ny ohatra hoe atao famoranana didipotra ny zazalahy, rehefa maratra izy dia ela vao mijanona ny raha. Tsy mety sitrana izy io hatreto raha tsy misy fikitihana ny rakotoetra na fanoloana ny aty ohatra ny mpitsabo. Eto amintsika izay mbola natiandrana ireo mpitsabo amin'ny resaka terapia génique, isan'ireo aretina mahafaty ka ilana fitandremana betsaka ny hémophilie. Fa amin'ny ankapobeny hatreto dia izay ahafahana migere an'ilay aretina no atao. Inona moa zany izay? Ny fitandremana natao betsaka dia ny tanjona dia hoe mba tsy mora mandeha raha. Izany hoe elana le raha voadondona le zaza, tsy voadona ny loha, tsy voadona ny vatana, tsy manao reraka be ohatra satria indraindray ny faharerahana fotsiny ary dia efa mampisy fandehanan-draha ohatra ny anaty vanitaolana. Misy ihany kosa nefa ny fanafody azo ampiasaina, izay le antsoina hoe facteur de coagulation. Dia rehefa fantatra zany ilay zaza hoe na ilay olona hoe hémophile A dia rehefa maratra na misy fandehanan-draha dia tsindromina ilay facteur tsy ampy. Misedra fahasahirana na ireo ray aman-dreny mananjanaka manana izay toe-batana hémophile izay mijoro vavolombelona amin'izany ity renim-pianakaviana ity izay manana zanaka efa ao anaty état sévère amin'ny fijininy indralava. Ho anay ray aman-dreny zany izay manana zanaka manana toe-batana hémophile dia tsy maintsy lasa avroeny mihoatra noho ny ray aman-dreny hafa na ny fandaniana ara-potoana na ny fandaniana ara-bola na ny fikarakarana ary indrindra tena mahafoy tena tsy miasa mihitsy aza
satria tsy maintsy raha maso akaiky le zaza zany sahala am'zanakay manokana zao a maherierisetra izy de raha vao maratra kely na manao exercice mafimafy de mangana ny olana nefa am'izao tsika am'teny zao a le facteur avy any andafy tsy misy dikan'izay tsy maintsy tandremana fatratra zany tsy be pahalala ny toe-batana hémophile eto Madagasikara everiny maro fa ny lehilahy no tena betsaka tratra izany no amafisy ny mpitsabo araka izany fa ny vehivavy ihany koa dia mety hijinon-dralava no mariana androany 17 aprily ny andro maneran-tany ho an'ny fijinian-dralava nentina nankalazana izany nisy ny fifampizarana mikasika izay toe-batana izay tetsy amin'ny CHUJRA androany niarahana tamin'ny ABEHM loha-hevitra novoizany hoe les femmes et les filles saines aussi nisy ihany koa ny fitiliana maimam-poana sy ny fanomezan-drà atao amin'ny HGRA. Tontolon'ny fahasalamana izay hatrany fa hiazo ny faritra Sofia vetivetsika lanja sora-bavety eraky ny tanàna ny mponina atao amin'ny commune Ambodiampana district amin'ny Bealanana antony tsy ekena ny fanesorana ny rasazy izay efa navita be tao an-toerana hoy izy ireo olona mihoatry ny arivo no nanao soniny taratasy fangatahana hijanona io rasazy io izay efa niasa valitaona tao an-toerana misy antony mahatonga anay hitako izy ireo fa mpanampanazavana mahakasika izay. Io rasazinay io domola io tena mahay miara-mony amin'ny tanàna ito ary mahay miasa ary mahay koa koelany zay eto sahirana ke miangavy rehefa jakagna mba hijanona izy eto zany tenay ke miangavy aminareo mba izao ankaiky zay eto fa zay koelany tena sahirana zay mirasazy io izy tena mahay ary mahay miara-mony koa efa valitagno izy niasa teto mbola tsary nisy olagna tsary nisy rotaka avy zay alagna aminay tegna malahelo zay asanazy teto tsara ndritsiny zany tegna mbola mangataka fagnampiagna aminareo fanjakagna zay mbo tsy elagna aketo rasazy domono ka noho zany tsy affectation avy agny Antananarivo no nahazo azy fa au niveau ny médecin inspecteur ka zany mahatonga zay mandeha fitenenagna eto tena amin'ny alahelo lehibe zany angalagna izy eto satria ny vadinay sy ny fianakavianay zay nampitiragna teto jiaby dia ara-dalagna tsy mba nisy zavatra ratsy nahazo regny zaza regny eto Ambodiampa ny vaiavy ny lehilahy mitsangagna eto dia tsy mahafoy rasazinay satria mahay miasa izy mahay miara-mony mahay mampiteraka tia mahay miasa amin'ny fahasalamagna tsisy alahelinay fokon'ologno fa tianay rasazinay hitoetraka eto aminay miaraka aminay fikambanam-vaiavy sy ny lehilahy rasazy melaketo na ny vehivavy zany na ny lehilahy tsy mataky tsy mavita manadino any rasazy ka antony zay fitakiny ny mponizay fa emitra ny 5 amby 20 aprily ny fankalazana ny andro maneran-tany momba ny boky fanao isaky ny 3 amby 20 aprily ho an'ny faculté EGS eo anivon'ny université n'Antananarivo noho ny fisian'ny fivoriam-ben'ny COI atao eto amintsika no antony zay ho ny sojabe ny faculté tanjon'ny fankalazana ny anentanana ny tsirairay ivenina amin'ny vaky boky indrindra ireo mpianatra eny anivony anjery manontolo amin'izao fotoana izao Daniela Minoatsono mitaritra ny fanadidina. Mbola vitsy amin'ny mpianatra eny anivony anjery manontolo amin'izao fotoana no liana amin'ny famakiana boky eny anivony ireo toerana sy trano famakiam-boky na misy azy ireo mpianatra mamaky boky saika mirona amin'ny boky elektronika izay vakiana amin'ny alalan'ny finday sy solosaina ny ankamaroany ny famakiana boky izay isan'ny antoko ny fampandrosoana ny firenena iray antony anentanana ny tsirairay isa-tokantrano indrindra ireo tanora mpianatra na eny anivony sekoly ambany izany na eny anivony anjery manontolo liana amin'izay famakiana boky izay ny ankabeazan'ny tanora malagasy aloha zany indrindra ny mpianatra aty amin'ny anjery manontolo dia sahirana amin'ny famakiana boky satria na ny torolalana aza zany indraindray aza ny biblioteka aty amin'ny universitaire tsy fantatra ilay izy koa ny toerana roa taona telo taona mianatra aty amin'ny université Mpanjakana ary tamin'ity indray nitoraka ity amin'izao 2e édition ny journée mondiale du livre et du droit d'auteur zao dia nasiana manokana mihitsy ny centre d'études et de recherche eto amin'ny faculté EGS misy anankitelo izy ireo mba ampranty ny boky navoakan'ireo mpianatra misy ny rapport de stage tamin'ny 2e année 3e année ary ny mémoire de master 5e année tsy mbola nisy tao anatin'ny 90 taona izy io satria sambany hoe ivoaka pabe maso zany asa soratra mpianatra na avy tany fianarana izany
dia sady fotoana anankiray zany izy ty mba anentanina ny ankizy dia mbola tsy manana baccalauréat azy mba ity ho vaky boky ary ihany koa mba anentana azy ireo mba tsy hosodokan'ny livre numérique. Ho an'ny maison d'édition Jupiter manokana mbola ny 300 ny olona amin'izao fotoana no fantatra fa liana amin'izay famakiana boky izay raha ny tombatombana nataon'izy ireo ka ireo zokiolona no fantatra fa maro anisa amin'izany raha toa ka tsy misy afa-tsy 500 izay kosa no tanora latsaky ny 520 taona. Amin'ny ankapobeny, ireo boky miresaka fampivoarana maha-olona no isan'ny mahaliana kokoa ireo mpamaky boky amin'izao fotoana. Amerinana ireo tanora, indrindra ireo mpianatra eny anivo ny anjerimanontolo, ho liana amin'izay famakiana boky izay araka izany. Isy ny hetsika fankalazana ny andro maneran-tany momba ny boky, izay ho tanterana ny 20 aprily ho avy izao etsy amin'ny faculté EGS eny anivo ny Université an'Antananarivo Ambohitsaina, ka isa aloha hevitra amin'izany ny hoe un livre, un auteur pilier du développement. Fankalazana izay tokony ho tanterana isaky ny 13 aprily isan-taona, saingy nahemitra amin'io andro io noho ny fisian'ilay fivoriam-beny sy OI eto an-toerana. Tanjo anatin'izy zany ma hoe andro resam-pirenena momba ny boky zay dia mifanentana foana satria indraindray efa adinodiny lasa vazovazo hoe lasa Facebook fotsiny sisa lasa malaza le Facebook zany na réseaux sociaux samihafa koa dia mety adinodiny ny boky. Dia zay ny hoe nantony hoe kalazana anazy ty zany anamariana moa zany anamariana mba fanentana. Jaivina, etsika maro mandritra tontolo andro ny zoma io no entina mankalaza izay andro maneran-tany momba ny boky izay eny anivo ny faculté EGS ho anivo ny Université an'Antananarivo. Ka isan'izany ny fisiana etsika fampiratiana iarany ireo mpisehatra amin'ny boky, artista, mpanakanto sy ny maro hafa. Eo ihany koa ny fiarana mamaky boky fa ho be iarany rehetra tonga eny an-toerana amin'ny alalan'ny boky izay hoentiny tsirairay avy ary faranana amin'ny fifanakalozana sy fifampisarana. Faniona tamin'ny mpanao gazety ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra sy ny ekipany nitondra fanazavana mikasika ny fanadiovana sy ny fandaminana ny tanàna amin'izao fotoana izao. Laza ny ben'ny tanàna fa santatra ambava rano ireo fanadiovana sy fanatsarana natomboka eo Analakely sy amin'ireo sampanan-dalana maro eto an-drenivohitra. Mbola ito zany ary azo ny anjara ny firaisana enina eto an-drenivohitra. Nanamafy ihany koa izy ireo fa rehefa lalàna dia lalàna indrindra eo amin'ny sihatry ny fifamoivoizana. Andao arahantsika ny fanam-panazavana mahakasika izay. Napetraka amin'ny toerana tokony misy anazy ny mpivarotra ary nomena ny toerana tokony andehanany ny fiara. Eto dia misy ny fotoana natao hivezivezen'ny fiara vaventy, natao hivezivezen'ny charrette dia tokony anaja ireny ora ireny ireo mpampiasa an'ireny fiara vaventy sy ny charrette ireny. Ny fampitaovana na ny fitaterana fitaovana ao anatin'ny ora tsy voatondro ny lalàna dia tokony akana fanomezan-dalana manokana eto anivon'ny commune urbaine d'Antananarivo na ilay atsotsika hoe autorisation de circuler exceptionnel. Tafiditra ao anatin'izany zany ireo asa maika tsy maintsy enjehana ahafahana mahavita ara-potoana ny asa tetavina amin'izy ireny. Antsiranana sy ny fanomanana ny fety mipasika amin'izao fotoana izao. Anao fety anaty fahanginana sy fahasahiranana ny ankamaroan'ny mponina araka ny faneho-kevitra samihafa. Ankoatra ny fiainany fa efa mividy mipaka amin'ny ady vilany malagasy ihany koa indrindra ny mponina ny antoerana ny vidanga ny vidim-piainana. Raha ny fitarainana ireo mponina sy Tanio Bezara Kolo Antsiranana. Efa tsy fety intsony no an-tsain'ny vahoaka malagasy amin'izao atombotra ny fankalazana ny pasika izao fa ny fiezana hivelona amin'izay sisa ananana. Mihamafy isan'andro ny fahasahiranana, vola miena, vidim-piainana miakatra, karama mijanona ary fanjakana toa zara mieraharaha. Amin'ity pasika 20 soarivo ity, efa tsy misy fiomanana ho an'ny fety intsony fa ny fitolomana ho tafavoaka amin'ny fiainana andavanandro no manahirana ny saina. Ny fiomanana zegny hatreto mbola tsy misy loatra
satria efa hitantsika ny raha mandalo amitsika eto zao io ny tsy fisiam-bola na hasa jiaby zegny ny karama moa fahita efa tsy mampy be kizarizary ty ka ny fagnomagnana fety zegny moaloha efa miaigna amin'ny raha misy andavanandra zegny ya na agny morongo eky hita io na hakon'olo mandalindalo tsy haika voavoa sambotro fa ko ny fagnomagnana zegny efa hantragno ny diaramena zegny efa tsy voadiniko loatra karaha tao taloha ya eo amin'ny tsena miariary ny fahalemen'ny toekarena tsy mivezivezy ny vola tsy mividy intsony ny olona fa ny entana kosa misondratra tsy misy fanazavana mandeha amin'ny vato zay tsy dia mandeha firy vato ato e fety zao avy vato tsy mandeha io zay vidin-draha manonga bazary ao karaha ataony vary lafarine siramamy izy vangainay niany 23 000 izy vangainay kilony lafa siramamy kiakanda efa hitanao fa manonga 24 000 25 000 karaha zay koa menaka izy vangainay niany aza 1 litre 42 500 kiakanda efa manonga am 44 000 agny raha zay manonga zay tsiska kiakanda efa manonga za mitonga 100 000 mandeha tafiditra ho isan'ny faritra mena amin'ny fanakanan-dalana amin'ny lalam-pirenena faefatra ny faritra Betsiboka eo anelanelany maheva tanàna sy Andriba amin'izao fotoan'izao nisy ny lamanapetraka handrindrana ny fifamoivozana ho an'ny mpampiasa lalana rehetra omaly nandamoka ny sakan-dalana nataon'ireo dahalo ka nisy ireo voatifitra nandritra ny fifandonana anja Robert Kolomajanga. Nisy eo matetika tamin'ny lalam-pirenena faefatra iny ny fanakanan-dalana izay ataon'ireo dahalo ka ireo taxi brousse sy ny mpandeha ao anatiny no tena lasibatra saika natety-piavy zany tato ato tafiditra ho isan'ny faritra mena amin'ny fanakanan-dalana ny faritra Betsiboka eo anelanelany maheva tanàna Beanana ary Andriba ka niroso tamin'ny paikady ho famongorana izany ny mpitandro filaminana avy ao anivon'ny zandarmeriam-pirenena ao maheva tanàna ka nifanehatra tamin'ny dahalo maromaro izay nanakan-dalana teo amin'ny PK 720 miampy 700 teo Andranganala Fokotany Andranomebevava commune Ambanivohitra Beanana distrika ny maheva tanàna dia rehefa napetraka ny lamina aloha hoe ny tomobile rehetrarehetra dia tsisy mahazo mandeha raha tsy misy mpitandro filaminana miaraka sy miaro anazy ireo amin'ny fandehanana amin'ireo faritra mena ny paikady natao dia nasiana tomobile tsotra miaraka amin'ny mpitandro filaminana na lefa izay eritreretin'ireo dahalo ireo hoe tomobile mandeha rery ary nosakanina izy ireo ary notifirina tsy ampoizindreo nefa fa mpitandro filaminana ny tao anatiny rehefa raitra ny fampitifirana dia lavina anankiray tamin'ireo dahalo ireo tokotokony tamin'ny 120 sasany alina teo ny tranga niseho eo anelanelany lalana Beanana sy ny atambary amin'ny RN4 ireo dahalo ireo dia maromaro eo amin'ny enina eo ny tazana ndray lavo ndray voatifitra fa mbola tafilefa ary anisan'ny mbola manaradia anazy ny mpitandro filaminana amin'izao fotoana zao ka entanantsika rehetra zany anaraka ny lamina mba hisorona ny tsy fisian'ny fanafina mba tsy tonga ny mpandeha sy ny mpamily ho voatafika rerany amin'ny fotoana tsy ampoizina nandamoka raiky izany ny sakan-dalana sy ny fanafiana saika ho ataon'ireo dahalo tamin'ny lalam-pirenena faefatra iny ny andro ny 12 ny volana aprily tokony tamin'ny 12 ora sasany alina io na eo aza nefa ny lamina efa napetraky ny mpitandro ny filaminana dia mbola misy ihany ireo mpamily izay mini tsy manaraka ireo fepetra rehetra no raisina raha ny fanazavana hatrany ny rariana dia samy tokony anaraka hatrany ny fepetra ireo rehetra izay voakasika sy ny mpampiasa lalana rehetra amin'ny lalam-pirenena faefatra iny ny rariana ihany koa ny hitohiza ny etsika toy izao mba hiarovana ny ain'ny mpamily sy ny mpandeha amin'ireo faritra mena rehetra amin'ny lalam-pirenena faefatra iny.
maresaka iraisam-pirenena vetivety mahery ny 7 ireo namony ainy ary anjatony ireo naratra vokatry ny daroka bomba nataon'ny israelianina natao bande de Gaza araka ny tatitry ny tompona andraikitra palestinianina. Tsy mbola nainopeo hatramin'izao ny israelianina momby ity trango ity izay zaza mambehivavy ny ankamaroany ireo namony ainy. Amin'ny fanafihan'ny tafika israelianina izay niamafy nanomboka ny tapaka ny volana martsa ary ireo marefo ny lasibatra amin'izany na efa tokana azahoany firaisa momby pirenena andy antoerany. Izay ihany koa no entina manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity naiza misy anao ankasitrahany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany mandrapitafa ho amin'ny rapitsondray veloma tompoko. Antsoray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Ny Vavao. Xa ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao de zao. Fa io mety be aminao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.